Salama daholo e. Androany fifidianana be ny tanàna ny Madagasikara. Za mbola tsy nijery Facebook za koa mbola tsy nijery vaovao fa sendra mandalo masoko fotsiny nalefan'ny olona aty amiko de nisy fisamborana maître Iza ny Tomasina, fisamborana solombavam-bahoaka afak'andro any Mahajanga. Ny zavatra tsapatsika hatramin'ny taona 30 mbola tsy ary nisy bordel ohatr'izao isaky ny fifidianana. Isaky ny fifidianana zany de alabato. Isaky ny fifidianana zany de osoka amin'ny liste électorale, osoka amin'izao omena vola ny aty, zaraina vola aty. Mbola tsy ary nisy an'izany mihitsy raha tsy amin'izao andro ny andro Rajoelina zao. Ary io ny mpangalabato sy retraretra de tsisy araky ny rapport hoentin'ny olona sy ny témoignage ataon'ny olona sy ny proof hoentin'ny olona, tsisy afa-tsy ny irimarany Rajoelina daholo no mangalabato sy manakarama olona ny afokotany manakarama olona. Rajoelina koa ny tsy manaja ny lalàna mihitsy amin'ny resaka fifidianana, izy filoham-pirenena tokony ametraka sy modely amin'ny fahamarinana sy ny indreo moa zany fandripahalemana indray izy no miteraka korontana sy bordel amin'ny Madagasikara. Izy no mandeha amin'ny fotoana fifidianana makany Tomasina mitokana de milaza fa hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy fanahy masina fidio ny numéro 3 makany Mahamasina de mizara gonom-bary indray hitavany ka tsy ho lava le video ataoko fa milaza fotsiny hoe hatramin'ny nisy Madagasikara mbola tsy ary nisy fahampotena tamin'ny andro Rajoelina. Rajoelina ny fosotry ny fahampotena retraretra tena corruption partout. Ka inona zany ny vahaolana? Raha tianareo hoavitra Madagasikara, raha tianareo hivoatra Madagasikara, tianareo androso de tsisy afa-tsy ny fialany andro Rajoelina. Tsisy afa-tsy ny fialany andro Rajoelina no vahaolana amin'ny zatra rehetra mandalo zao. Ny olona efa mahantra tanteraka fa diralovana normal izy raha omena 10,000. Omena 10,000 izy de mitondra karaha fifidianana ry ambadimbadika ry. Normal nisy ambaratonga na ny député mahazo vola kely atsy mahazo vola kely atsy potehany Rajoelina le firenena. Mbola tsy ary nisy fahampotehana ohatr'izao Madagasikara atrizay amin'ny siny amin'ny andro Rajoelina zao. Ka iza ny tokony hiala? Rajoelina ny tokony hiala. Rajoelina ny tompona andraikitra amin'izao fahampotehana Madagasikara zao. Ka tokony mba misaina nareo indrindra nareo manana inona moa zany toerana ambony hoe avelanareo ohatr'izao ve zany ny Madagasikara atsika, avelanareo ohatr'izao potehan'olona anankiray amin'ny tombotsoan'olona anankiray sy tombotsoan'olona mihitsy. De nareo zandary de mandeha misambotra ry irahan'olona ry ohatran'ny alika, irahan'olona aty sambordray ry mipiasa mpanjakana terena isaka ny ambaratonga any andreo osoka amin'ny listy fifidianana hatrany amin'ny président fokotany hatramin'ny régional. Ny CENI de efa hitan'olo zao ny CENI miaraka manao kolokolo amin'ny ina moa zany amin'ny candidat-ny Irmar. CENI ina moa zany comité ina moa izy teo indépendante, commission électorale indépendante. Tsisy maha-indépendant anazy na kely mihitsy. De aveo miala aveo vokatra amin'ny alatra sy osoka isan-karazany ohatrana amin'ny HCC, haute cour constitutionnelle. De tonga any de ninina fitarainan'ny olona, ninina proof hoentin'ny olona hoe ty tsy ara-dalàna de ninina de validen'ny HCC, haute cour constitutionnelle. De hoaiza moa zany ny andialana le Madagasikara, androso amin'ina Madagasikara raha ny androm-panjakana farany ambony no corrompu. Avy amin'iza mahatonga an'izany olona anankiray ary fantatra matoa andro Rajoelina korontana à gauche à droite isaky ny fifidianana satria fantany fa tsy ho lany mihitsy ny ekipany. Raha ohatra ka mandry izy tsy maintsy lany ny Irmara, tsy maintsy lany rehetrarehetra, tsy modikodiny araky ohatran'ny ataony io izy, tsy modikody ohatran'ny tsingalamboangidina irany tanàna au lieu de anao son putain de travail en tant que président, il va partout, il sème la zizanie. Vraiment c'est quoi ça? Ka nareo gasy any amin'ny tanàna za gasy
fa za hitanareo zao mba sy io fietretana any indray mandeha amin'ny fiainanareo fa tsy hitanareo inona mahatonga faharitra nanindra voalohany am'izao tontolo zao Madagasikara am'izao fotoana zao mbola mandangy any any Rajoelina de efa banque mondiale mihitsy manao ohatran'izany maka amin'ny télévision nationale andaingina andehanany amin'ny télévision nationale ny mpanao gazety ny télévision nationale tsy masa contredire tsy masa nonina potika ny androm-panjakana potika le firenena potika ny fotosanan'ny olona alabato isaky fifidianana mba toy isaky fifidianana misy alabato de fantatra fa tsy olany zany tsy olany mihitsy zany ny ekipany any Rajoelina zay aloha fa zay tsisy vahaolana afa-tsy ny fialan'ny any Rajoelina zay. Salama ela. Salama Carlos, Anushka. Salama Virginia.